Amin'ny fadimy amby roapolo oktobra ho avy zao anao safidy lehibe ny vahoaka malagasy. Safidy hiantoka no avin'ity firenena ity. Safidy filoham-pirenena hitondra ny Madagasikara sy ny vahoaka malagasy any amin'ny tsaratsara kokoa. Izao ajo Andriananarivelo izay efa nisedra ny fitantanana ny raharaham-pirenena no taizaina tamin'ny fitiavan-tanindrazana ary indrindra no taizaina tamin'ny fandraisana andraikitra dia nijoro hitondra ary hanova ny malagasy sy Madagasikara iray manontolo. Tsy ho vitako rery zany fa ilana ny vahoaka malagasy tsirairay avy ary indrindra ilana ny fanapiny Andriamanitra ray nahary an'ity firenena ity sy tsika menakavy. Resy lahatra fa amin'ny fadimy amby roapolo oktobra ho avy zao dia hiova Madagasikara, hiova any amin'ny tsaratsara kokoa, hiova satria miara-miainga tsika menakavy isaky ny tokantrano, isaky ny fokontany, isaky ny commune, isaky ny faritany satria Madagasikara sy Malagasy miara-miainga no ahafahantsika mampandroso ny firenena. Ary isika dia nataon'Andriamanitra hiara-onina amin'ity firenena ity ary manomboka izao tsy hoekeko, tsy hoekenao ihany koa ny haresy tondromaso any Madagasikara ka ny taranako, taranantsika dia mba taranaka ho irin'olona amin'izay fa tsy hanir'olona lava nandritra n'izay 50 taona na leo tena ny Madagasikara zay. Madagasikara no ataoko mandresy voalohany indrindra ary malagasy no tompon'ny fandresena voalohany indrindra rehefa lany ho filoham-pirenena hiajo Andriananarivelo amin'ny fadimy amby roapolo oktobra ho avy zao. Tongava mifidy ary azadino fa fahaenina no misy enin-kaja, enim-boninahitra amin'ny fahatongavanareo hifidy sy amin'ny fitondrana ambony ny team Madagasikara malalatsika ity. Sotra Malagasy.